Kezakeza daholo indray a androany indray antsika dia hanatra ny atao hoe midorôpy. Dorôpy zany a simple kely. Zavatra mila lisany dia misy aloha ny atao hoe carré. Io ny atao hoe carré iray. Zany hoe io ny unité ahafahany lisany a mesurer halavirana amin'ny PUBG. Dia mba ho science exacte an'le izy a dia anaovantsika exemple iray mihitsy ny lisany. Zao zany le izy. Ato amin'ity pekado ty atao amin'ity markety tsy haiko ty zany na markety na inona fa ao no be mpilatsaka indrindra ary milatsaka ao dia joueur pro daholo ka hilatsaka ao tsika. Zany hoe manomboka eo zany raha eo tsika nilatsaka dia raha ohatra ny hoe distance carré iray tsika dia toa eto zany manakatra ny carré iray dia asiako marquage mba tsy ho very ao. Tsy hoe iza moa zany miseho mampianatra dorôpy fa mba elaela ihany lisan'ny lalao tato 3 taona nefa mbola be da be ny tsy mahay midorôpy za vao aingana ny tonga za tsy dia mahay fa dorôpy mba hitako kely amin'ny fanaovana azy dia mampianatra dia zao. Zany hoe ny antony hanasivana an'ity point ity eo amin'ny point io tsika ny saoty dia miditra ato anaty avion amin'izay tsika. Rehefa anaty avion tsika dia farany ambany à droite ny jeu antsika misy mapy ery ambany amin'ny à droite ery dia eo no mijery an'le avion hoe aiza ho aiza mipointako le izy. Zay ny faharoa dia ny fahatelo mijery amin'ny mapy aiza ho aiza le markety latsahako sao dia hoe avy ariva ilay sa avy ary sa eo aloha dia eo aloha zao le izy amin'ity dia tonga amin'le point dia misaoty. Rehefa misaoty dia manenjika rapide be 165 km/h. Dia avy eo indray rehefa tonga 165 dia stabiliseko amin'iny le izy. Dia amin'ny à gauche indray misy hoe altitude dia le altitude rehefa amin'ny 550 le izy dia mipoitra shift midina ambany be 550 voilà dia mipoitra midina ambany be dia comme masiaka science exacte an'ity zavatra ity moa zany dia normalement tsika ny tsara dorôpy miara tonga amin'ny joueur pro ato anatin'le